miaravatsika amin'ny anakan'i Jesosy a manana ny fiadanan'ny tompo aminao efa nitady toerana taizataiza fa teto ny azahoako fitsarana fa feno fikorotanana daholo any ambadimbadika rehetrarehetra any eny ary ie izara misy ten'Andriamanitra izay fampizarako amintsika ho fampaherezana indray a dia tsika ten'Andriamanitra ihany hoe tsika hifampaherezana satria ny ten'Andriamanitra mahery ny ten'Andriamanitra mahery toy ny sabatra roa lela ihany koa ny ten'Andriamanitra tena hoe mafonja zany ny ten'Andriamanitra ary miasa misy lanjany sy miasa eo amin'ny fiainanao rehefa raisinao ampinoana izany amen. Any Tesaloniana 5:18 Tesaloniana voalohany toko 5:9 izay mivavaka izao ny tena amin'ny anakan'i Jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo amen. Zany no ten'Andriamanitra izay fampizarantsika araka izay teny izay dia fisaorana misaora amin'ny zavatra rehetra izy rehetra zany na io fifaliana na fahombiazana eny fa na dia fahoriana fijaliana ranomaso ninona dia ndao hisaotra an'Andriamanitra itsika ao anatin'izany matetika mantsy itsika rehefa fahombiazana ihany zay vao hoe hisaotra an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy fanandresy misaotra Jesosy fa menao anty fa na dia fahoriana ihany koa ary na dia misy valim-bavaka ny andrasana hoe fatry ny elabery fa tsy azonao tsy mety mivaly mihitsy izy dia ndao hisaotra fotsiny androany ndao hisaotra an'Andriamanitra fotsiny androany eny Jesosy na mbola tsy menao anary izy na tsy menao mihitsy azy ale izy dia hisaotranao fotsiny androany Jesosy hoe hisaotranao fotsiny androany satria maninona mbola nitombona andro-pahaveloma ho azy fahavelomana ho azy ho anao anio mbola famindrampon'Andriamanitra ary mbola fitiavana ho azy ho anao izany famindrampo sy ny fahavelomana ho azy ho anao anio amin'ity andro-androany ity indray ka ndao tsika hisaotra Jesosy amin'izany rehetrarehetra izany ndao ary tsika hisaotra azy na ohatrany hoe tsy hainao hoe inona ary zavatra tokony hisaorako eo amin'ny Jesosy dia angataony fanahy masina hitondranao eo anatrehan'indray ary ampatsiaranao indray ametraka ireo zavatra rehetra tokony hisaoranao eo amin'ny ray ninona zany betsaka ny zavatra afaka hisaorantsika n'Andriamanitra fa itsika indraindray misy an'le miandry ohatran'le zavatra anankiray ho tonga eo amin'ny fiainantsika iny dia rehefa tsy mety tonga izy dia ohatrany hoe tsy misy ny ninona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao mihitsiny zany fa tena misy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fa androany aleo fanahy masina manokatra amin'ny masom-panahinao ahafahanao hisaotra an'Andriamanitra indray fa zany eo ihany fa androany tsika aloha dia fisaotra ary ndao ataontsika ty hira anankiray ty hoentsika manome voninahitra an'Andriamanitra amen. Tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny drafona vavao sanandro tsara amiko izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro tonga aho hisaotra anao tompo misaotra anao ny fahasoavanao ny drafona vavao sanandro tsara amiko anao izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro tonga aho hisaotra anao misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao sy zay mbola atanao
misaotrana misaotra Jesosy misaotrana misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao sy zay mbola ataonao misaotra anao. Amen. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Misaora ary mankalaza ny anarany. Amen.